Nitoy androany talata tontolon'ny andro teny amin'ny lampam-pitsarana anosy ny fitsarana ny raharaha Appollo 2020 izay voalaza fa tetika fikasana ny famonoana ny filohan'ny repoblika sy olo-panjakana hafa. I Paul Rafanoharana no noenon'ny mpitsara nandritra ny adiny 7 teo eo. Nolavin'ity farany hatramin'ny farany ny fampangana azy amin'ny fikasana hamono filoham-pirenena ary nozavainy fa hanampy ny filoha ny fikasany hamongotra ireo olona manodidina filoha izay lazainy fa mamboatra ny firenena ka manakana azy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. No mafisiny ihany koa nefa fa famolavolana tetibola Appollo ihany no nataony. Nandritra ny fianonan'ny Paul Rafanoharana dia nanonona anaran'olona maromaro izay mitazona andraikitra ambony amin'ny firenena ny voapanga. Nisy ihany koa fiaonana tamin'ny olona manana ny maizy azy amin'ny firenena volana vitsivitsy lasa taloha nandroatan'ilay Appollo hoy izy. Mbola hitora ampitso alarobia ny fitsarana eny Anosy. Mitotra ny fiaraha-miasan'ny Etazonia sy Madagasikara amin'ny fiadiana amin'ny COVID-19 natotry ny governemanta amerikanina vakisiny Janssen na miisa 4.3 fatra teny amin'ny hôpital Joseph Vaovao androany talata i Madagasikara. Hatreto aloha izany dia efa mahery ny iray tapitrisa ny vakisiny Janssen nomeny Etazonia ny Madagasikara. Nanentana ny rehetra nararotra ny filovam-vakisiny mpiandraikitra rahan'ny Etazonia amiayat nandritra ny fitsidiany ny toeram-panaovana-vakisiny eto amin'ny Asiara. Efa mahery ny tapitrisa araka izany ny vakisiny tonga teto Madagasikara hatramin'ny nanombohan'ny fanovam-vakisiny. Vakisiny efatra karazana no azo isafidianana: ny Covishield AstraZeneca, ny Janssen, ny Pfizer ary ny Sinopharm. Taorian'ny tatra nataon'ny voameran'ny vola sy ny tetibola ary ny fampandrosoana lovanjafy teo anivon'ny antenimiran-dola dia niroso tamin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna amin'ny feny tetibola ireo olona. Lany niaraka tamin'ny fantsiana izany volavolan-dalàna izany. Mikasika ny antokarabola amin'ny fanafarana ireo vokatra ilaina andavanandro na ny PPN ny fantsiana ny enten'ny voameran'ny vola. Raha tao amin'ny sokajy sy famindram-bola tao amin'ny tetibolan'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola no nisy azy dia nakisaka tao amin'ny sokajy opération d'ordre. Ny antony fanakisahana raha ny fanazavan'ireo olona dia satria tsy ho ampiasaina izy io fa ho atao antoka ihany dia ao amin'ny sokajy opération d'ordre ny tokony misy azy. Tsy nanova ny fifandanjana eo amin'ity tetibola ity moa ny fanovana izany hoy ny ministry ny toe-karena sy ny tetibola irindra iasim-bola rabariniry arson. Noho ireo fanovana nentin'ny olona dia tsy maintsy mbola andalo eo anivon'ny antenimiram-pirenena indray ity volavolan-dalàna ity.